Sihatry ny fahasalamana kosa indray dia nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny hetsika fanamafisana ny andro ny vaksiny polio tanjona ny amongotra ny lefakozatra eto Madagasikara. Niara-nientana ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny Rotary Club International, ny CEA, ny UNICEF anafoana ny lefakozatra izay mahazo ireo zaza malagasy. Raha tany Tsiombe faritra Andronina nokafan'ny filoham-pirenena tamin'ny fomba ofisialy ny hetsika fanamafisana ny andron'ny vaksiny polio androany dia nanamarika sy niara-nientana ihany koa ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka miaraka tamin'ny Rotary Club International, ny UNICEF, ny commune urbaine Antananarivo androany tetsy amin'ny trano tokon'olona Analakely. Mila fongorona faran'izay aingana ity aretina lefakozatra ity eto Madagasikara raha ny nambaran'ny solon-tenan'ny Rotary Club International. Firenena telo ihany hatreto no ahitany azy dia ny eto Madagasikara, Inde ary Pakistan. Ankizy sairana miisa 500 no kendrena atao vaksiny androany etsy Analakely raha ny nambaran'ny tompona andraikitra. Mandritra ny 5 andro ny hetsika fanamafisana ny andron'ny polio izay netomboka androany ary farana ny zoma 27 septambra manerana ny Madagasikara. La polio est une priorité. Il faut absolument qu'on fasse l'éradication de la polio dans le monde entier. Nous avons appris quelques cas à Madagascar. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, du 14 au 18 septembre, on va faire la campagne polio et elle commence ici au Tchalkouknoul d'Analakel, plus dans les 41 sites de Tana. Nous allons procéder, c'est-à-dire que nous avons beaucoup de partenaires, la commune urbaine, l'UNICEF, le ministère de la Santé et le Rotary. On va travailler ensemble, et l'USAID, c'est-à-dire tout ce qui est ministère, ils vont faire les vaccins. L'UNICEF est là pour nous soutenir pour le lavage des mains qu'on va faire pour la deuxième campagne. Et nous, on est là pour distribuer des biscuits aux enfants et vérifier si les enfants ont été bien vaccinés. Ny taona 770 no nisy ny polio sauvage farany teto Madagasikara. Tamin'ny herintaona no niverina izany aretina lefakozitra izany araka ny fanaraha-maso nataon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia tany amin'ny faritra Andrefanosy no niatomboan'izany ka ilay antsoina hoe polio dérivé vaccinal no hita ary miparitaka amin'ireo ankizy tsy vita vaksiny amin'ny alalan'ny virus dérivé polio vaccinal. Ny nendoany dia tamin'ny herintaona nahitana satria eto Madagasikara dia misy ny fanaraha-maso dia tamin'ny herintaona tamin'ny faritra Andrefan'ny Madagasikara nahitana ny tranga voalohany dia nanao ny campagne de vaccination tamin'izay dia mbola nahita koa tamin'ity taona tia tamin'ny faritra Tsimotsinana iny dia nanao campagne nanomboka teo zany dia efa voapirofo fa miparitaka eran'ny Madagasikara zany ilay virus ny polio dia farany teo tamin'ny faritra atsimo iny nahitana tranga eo amin'ny folo teo amin'ilay fanaraha-maso nahitana an'izay dia misy koa ny tany Andrefana ka misy ny tena zava-dehibe zany dia fantana fa miparitaka manerana Madagasikara zany ary indrindrandrindra izay tsy vita vaksiny, zaza tsy vita vaksiny no tena atahorana amin'ilay izy satria mahatonga an'ilay lefakozatra izy mahatonga an'ilay aretina ohatran'ny polio sauvage ihany izy. Raha ny eto an-drenivohitra dia ankizy sahirana sy mirenireny hatramin'ny 9 amin'ireo 2 alina no ezahan'ny tratrarina amin'ity hetsika andiany voalohany ity, ezahan'ny hovitaina amin'ny hetsika manaraka amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 oktobra ireo sasany tsy vita. Vaksiny teteham-bava ity vaksiny fiarovana amin'ny lefakozatra ity. Ankizy 4 tapitrisa no ezahana atao vaksiny amin'ity taona ity eto amin'ny faritra Analamanga, raha 12 tapitrisa no atao vaksiny miaro amin'ny lefakozatra manerana ny Madagasikara. Miavaka ny vaksiny satria raha ny zaza voateraka hatramin'ny 5 taona teo aloha ny atao vaksiny dia hatramin'ny 12 taona izy amin'izao.